Ampitsikina tanteraka indray no anaterako ny araba ny tokantrantsika amin'izao takariva ny alatsinainy fa ohatra ny volana novambra izao tompoko lahy sy tompoko vavy songadina hatrany ny lafim-baovao ara politika mahakasika ny fifidianana indrindra raha moa dia fantatra fa ny fahatelo amby roapolo ny volana novambra ho avy izao farafatarany no hivoaka ny valim-pifidianana ofisialy raha araka ny nambara ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana tontolo ny fampianarana indray kosa raha apahatelon'ireo mpianatra mangataka ny visa ho hianatra ho an'ny Frantsa no mahazo izany araka ny fampahafantarana izay nataony ny solitenan'ny consulat de France tamin'ity androany ity akoatrany izay ihany koa moa dia ampahafantarana ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa fa mahatratra 10 na hatramin'ny 9 isan'andro eo ny isan'ireo olona tonga mitsabo tena vokatry ny fianaky ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eo amin'ny tontolon'ny politika indrindra raha no isantarantsika ny vaovao mahakasika indrindra ny voka-pifidianana izay ary dia anisan'ny mikirakirana moa no sady mandray ny fitarainana momba ny fifidianana ihany koa ny CES nisy ary moa ny fampahafantarana nataony tamin'ity androany ity entiny vola ravoavy izay. Ny 13 novambra ho avy izao farafahatarany no mamoaka ny valim-pifidianana ofisialy ny fitsarana manokana amin'sahana fifidianana raha ny fanazavana ny eton'ny filohany Andriamatoa Rakotoza François Androany no alalininy. Dia 12 andro aorian'ny amoahana ny voka-pifidianana Bonjimaika zany dia 10 andro manana 12 andro zany izahay aorian'ny famoahan'ny senity voka-pifidianana Bonjimaika zany. Araka voalaza ny président senity omaly iny mety tratra zareo ihany le 20 novambra ka raha ohatra ka 20 novambra ny azy mivoaka dia 12 andro aorianany iny zany ny anay farafatarany ny amoahana ny voka-pifidianana definitif zany. Mikasika ny fandraisana amin'ny fitarainana momba ny fifidianana dia nambaran'ny filohan'ny CES fa fitarainana 7 no efa nodinian'izy ireo hatramin'ny maraina teo. Efa misy natonga moa le izy dia efa misy nitsarainay le izy dia araka voalaza amin'le fanambarana any dia miafara androany ariva amin'ny 4 novambra zany fetotoana anaovana an'ilay fitarainana zany. Misy anakifiry toko le fitarainana misy tonga misy anatin'ny valopy izy mbola tsy afaka ilaza hoe firy marina le satria mbola tsy tapitra an'le fetotoana rehefa tapitra le fetotoana ngamba dia azonareo antanina hoe firy ny tonga zany ary misy koa zany natao poste koa ary velona lavitra an'le izy dia misy efa tonga misy mbola tsy tonga zany. Mety azo atao ve le confrontation 100% faisable raha ohatra zavatra tsy misy olana moa inona moa ny confrontena azy zany fa ho an'izay misy olana misy fangatana zany dia atao le confrontation sady fomba fiasana tamin'ny andron'ny ACC zany na amin'ny fotoana zao zany dia ho ataonay foana zany ny confrontation mba hisin'ny fahamarinana zany eo amin'ny anakifito eo zany le izy fitsarana zany io CES dia mitsara araka ny lalàna zany fa tsy mitsara araka ny apaisement fa mitsara araka ny lalàna zany. Raha ny fanazavana ny eto filohan'ny CES Andriamatoa Rakotoza François Hatrany dia momba ny tsy fahazoan'ny délégué ny fitanana an-tsoratra na ny PV taorian'ny fanasam-bato ny fangalaram-bato ary ny fangatahana fampitahana ny fitanana an-tsoratra no fitarainana tena voarain'ny fitsarana manokana amin'sahana ny fifidianana. Marihana fa ny atoandro teo no nandalo teo anivon'ny CES nametraka ny tatitra mikasika ny fifidianana izay nitanterahana ny 15 oktobra lasa teo mpanara-mason'ny fifidianana avy amin'ny diaspora africain en Europe miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena afrikanina.